Tompoko lasy tompoko vavy faly miarahaba antsika rehetra manaraka an'ity vidéo ity. Mialohany hanombohantsika ny vidéo dia aza digno ny mi-abonner ny chaîne ary aza digno ny mitery ny bouton tia raha ohatra ka nahinanao ny vidéo. Androany antsika hiditra sy hiresaka mahakasika i Lalatina Rakotondrazafy. Lalatina Rakotondrazafy dia teraka ny volana Mars, 20 Mars raha ny tena marina kokoa. Ary anisan'ny vehivavy tia tanindrazana ary tia mandray andraikitra goavana amin'ny firenena i ramatoa Lalatina Rakotondrazafy. Ary tia milalao kanety be koa i Lalatina Rakotondrazafy. Ary no hamafisiny mihitsy izany tamin'ny soratra izay nataony izay manao hoe zanaky ny Antsirabe hoy izy mahay tsipo kanety ny ankamaroany. Ankoatran'ny hoe mihirahira mandihindihy milalao basket sy mamaky boky dia anisan'ny fialamboly mba mahafinaritra ny Lalatina ny lalao tsipo kanety be. Lalatina Rakotondrazafy. Lalatina dia filoha nasionaly ny antoko Freedom ary ministry ny serasera sy ny kolotsaina teo aloha. Tamin'ny janoary 2024 no nandraisana izany andraikitra ny tantana ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina izany. Ary manana toetra mampiavaka azy Lalatina. Inona ny toetra tena mampiavaka ny Lalatina? Lalatina dia tia manam-bola ary manana fo mangoraka amin'olona koa i Lalatina ary mendrim-piderana mihitsy ny toetra tsara izay ananany izany. Ohatra fotsiny nataony tamin'ny andriamanantena Andry izay zazalahy sembana nefa maranin-tsaina ary voalohany foana izy tany am-pianarana. Nandefa hafitra tamin'ny ramatoa Lalatina Rakotondrazafy Andriamanantena. Akory nefa ny fahateran'ny Andriamanantena Andry ary tsy nampoiziny namaly azy i Lalatina Rakotondrazafy. Teo dia natsikahatra sady nisaotra azy Andriamanantena Andry fa tena olona mangoraka olona i Lalatina Rakotondrazafy.